mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramalabasika revako malala tratra ity zomafa 10 volana aprily ity ny mofinaina voalahatra oantsika dia ny boky asan'ny apôstôly toko 7 asan'ny apôstôly toko 7 andiny fa 4 ka hatramin'ny ny 9 asan'ny apôstôly toko 7 andiny fa 4 ka hatramin'ny ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iain'ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny Jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohitra ny teny lazain'ny Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe ianareo tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandaa izany ianareo ka manao ny tenanareo tsy miendrika azo ny fiainana mandrakizay dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izahay. Fa izao no nadidin'ny tompo anay, efa nanendry ianao ho fahazavan'ny jentilisa mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ianao. Ary rehefa nandre izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia indro. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny nanirahana ny Paoly sy Barnabasy ho misionera no asehony ity toko 7 ity, izay asehon'ny asan'ny apôstôly asehon'ny Lioka amin'ny tantara zany fa ny asa misionera na ny asa fitokina amin'ny filazantsara dia antson'Andriamanitra ary ny fiangonana no mpaniraka. Hoy ny 2 ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fadianina ireo dia hoy ny fanahy masina atokano ahy Barnabasy Saoly hanao ny asa izay efa nanirahako azy izy. Avy ao anatin'ny fiangonana no mipoitra ny mpitorin'ny filazantsara. Izany hoe ny fiangonana no iasan'ny fanan'Andriamanitra ary maniraka ny mpitory ny filazantsara. Dia hitantsika amin'ny tendininy fa 4 ka hatramin'ny 9 dia ny akon'izany fitoriana ny filazantsara nataon'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny Barnabasy sy Paoly zany. Roa ny karazan'olona manoloana ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Misy ny mandray ary misy ny tsy mandray. Rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia tsisy anelanelany. Tsy misy anelanelany azeny za mandray fa eo ihany, na za tsy mandray fa mandray ihany fa manoloana ny tenin'Andriamanitra dia izao karazan'olona roa ihany. Na izy mandray tsy mino, na izy tsy mandray tsy mino. Dia arak'izany raha manazava ity andininy fa 4 ka hatramin'ny 9 tsika dia izao zavatra roa nefa no mitranga. Manoloana hotsika ny tenin'Andriamanitra izay torian'ny mpitorin'ny filazantsara, ambaran'ny fiangonana, azavaina dia misy izay karazan'olona roa izay. Fa ireo karazan'olona anankiroa dia izao ny zavatra nahoana dia izao misy safidy izy. Ny rehetra no mendrika andray ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy zany olona no manana ho tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy olona na iray aza no manin'Andriamanitra ho very. Tsy misy olona no manin'Andriamanitra ny ho voaozona. Tsy misy an'izany. Raha mamaky ity andininy ity isika. Fa ny olona rehetra dia nataon'Andriamanitra ho mendrika azo ny filazantsara. Ny olona rehetra dia nomen'Andriamanitra safidy afaka handray ny filazantsara, handray ny famelan-keloka. Jesosy maty tao amin'ny hazo fijaliana, maty ho an'ny olona rehetra, maty ho an'ny mpanota rehetra, maty mba hahatonga ny mpanota rehetra hibebaka. Noho izany dia safidin'ny olona kosa izany no hoe ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sa tsy ho ao. Hotsika hoe misy karazany roa ny olona, ny anankiray mino ho amin'ny famonjena, ao kosa ny mandà ny tenin'Andriamanitra. Dia izao safidiny efa amin'ireo zavatra anankiroa dia mipetraka mandrakariva ny safidy. Na ahoana. Zay mahatonga Paoly amin'ny andininy toritenin'ny Paoly sy Barnabasy manao hoe
fa ianareo no manao ny tenanareo ho tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay izany hoe ny olona zany no mieritreritra no ny safidy ho tsy ho ao am'ilay fiainana mandrakizay tsy andriamanitra no ny safidiny olona tsy ho ao amin'ny fiainana mandrakizay fa andriamanitra ny safidiny olona ho ao amin'ny fiainana mandrakizay dia naniraka an' Jesosy izy fa izao ny olona kosa no mihevitra ny tenany ho tsy miendrika zany ny olona no mihevitra ny tenany ho tsy sahaza ny olona ny mihevitra ny tenany tsy mila le fanjakan'andriamanitra no zany de izao manoloana ny filazantsara dia mipetraka mandrakariva ny safidin'ny olona mipetraka mandrakariva ny safidin'ny olona raha tsy mipetraka ny safidin'ny olona de tsy azo tsara eno anatrehan'andriamanitra izy raha ohatra ka tsy nomen'andriamanitra safidy mazava ny olona hoe andray ny filazantsara iny ny ten'andriamanitra sa tsy de tsy azo tsaraina izy tsy azo melohana izy raha olona no tsy nomenao safidy de tsy azo melohana izy raha ny olona anankiray no tsy nomenao fafahana de tsy azo tsy mena safidy izy fa azo tsaraina ny olona satria tompona andraikitra amin'ny safidiny izy satria responsable izy azo tsaraina ny olona anankiray rehefa ohatra ka vorosaina tsara izy ary tompona andraikitra amin'ilay zavatra zay nataony dia ento ny olombelona de tompona andraikitra amin'ny safidiny izy azon'andriamanitra tsaraina tsara zany sika satria nomen'andriamanitra fahazavan-tsaina ary efa nomen'andriamanitra an' Jesosy de safiditsika ny mino na tsy mino zay ny voalohany asehony ty andininy ity manao hoe misy karazan'olona anankiroa mino sy ny tsy mino saingy na ny mino na ny tsy mino de safidy ary safidy zay tsy maintsy hitsarana antsika fa ny faharoa zay apetraka ty andiny tsotra masiny ty de izao kosa nefa ny lanjany jeny fahasoavana ondray izy amy andininy favalo amby efapolo tapany faharoa zay toy mifanohatra amy tapany voalohany ary zay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay de nino toy ny milaza neza manao hoe irery mino de efa voalahatra zany hoe iretsy zay mino iretsy zay atokon'olona na volon'olona nino de efa voalahatra ao amin'ny fiainana mandrakizay toy ny mandrava indray le hoe safidy le izy tsia zay mandrakariva ny fiainana kristianina manana safidy isika ao amin'ny fiainana mandrakizay saingy ireo zay ny safidy ny fiainana mandrakizay de nalahatr'andriamanitra ho ao amin'ny fanjakan'andriamanitra de misy eritreritra mana hoe ahoana zany ty andininy ity ny hoe izay voalahatra ho amin'ny fiainana de mino zany hoe toy ilay fandaharan'andriamanitra ny lasa lohan'ilay finoana satria le teny mana hoe izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay de nino am'izay fotoanazay de le finoana lasa conséquence dia lay fandaharan'andriamanitra ndray zany ny lasa loha hoe satria efa nalahatr'andriamanitra ho voavonjy ianareo de mino fa misy kosa nalahatr'andriamanitra tsy voavonjy ve zany de tsy nino izy fa izay mahatonga atsika manao hoe zay le fahasoavana na inona de mazava ny tapany voalohany safidy ny omendrika ny ino fa ny faharoa de zao ipaoly manao hoe zao ange matory olona reo nino de zao satria nisy ny asan'ny fahasoavan'andriamanitra ao anatin'ny olona ary io asan'ny fahasoavan'andriamanitra io nahatonga azy nino ro zavatra anankiroa zany tsy misaraka mihitsy ao anatin'ny fiainana kristianina ny fahasoavan'andriamanitra sy ny safidin'ny olona raha vao fahasoavana fotsiny de tsy mety raha vao safidy fotsiny de tsy mety fa ao anatin'ny fiainana kristianina de zao ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fanapahan-kevitra ino de zao miaraka anankiray an'ireo iala hevitra any de avako malala zany ataontsika hoe fotompona izany zavatra anankiroa mazava tsara voalohany de zao ao anatin'ny fiainotsika ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny faneketsika iain'ny tenin'andriamanitra no mahamafiorina ny fakatoavantsika n'andriamanitra sy ny fitiavantsika n'andriamanitra tsy nino an' Jesosy ny jiosy satria tsy ny aino ny tenin'andriamanitra izy velom-pialonana ny kristianina izy satria tsy ny aina ny tenin'andriamanitra ndika zany de zava-dehibe ny tenin'andriamanitra ao anatin'io andininy vitsivitsy io monjy de fahita miariary reto
fifamatorana reto ny tenin'Andriamanitra miteraka finoana, ny finoana de fahasoavana. Fiaina kristianina rehefa koa malala dia mihoditrodina eo amin'ireo lafin-javatra telo ireo. Ny tenin'Andriamanitra hainonao no miteraka finoana ao anatinao, ary ny finoana ao anatinao tsy tokony ireharehanao, tsy tokony izahozahoanao. Ny finoana ao anatinao, fa ny finoana ao anatinao de efa fahasoavana. Faharoa lehibe zay hevitra anahy aseho anty andininy ty tsy manao hoe ny finoana dia mifamatotra ny fahasoavana. Ny faharoa lehibe zay aseho anty andininy ty de zao fanararoatra koa ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zay no hainona miteraka finoana, fa ny tenin'Andriamanitra koa de zao tsy amin'ny fotoana rehetra kory no mety andrenesanao an'izany. Misy hira protestante zay 413 manao hoe sao de mba ity ara no toriteny farany renao fa manararoata teny mbola mafana de avaoza ny fanoloran-tena mibeba. Ny Soratra Masina de manazava mihitsy manao hoe ny Jesoa de toy ny raha ohatra ka mamaky tsara ny tantaran'i Jesosy tsika manomboka ny Galily fadry Kapernaum de niakatra raha ty Jerosalema amin'ny fitantara firanjana sinoptika dia linéaire ny lalàn'i Jesosy, zany hoe nandeha niala avy any Galily avy any avaratra de namakivaky ny avaratra ray manontolo de tonga taty Jerosalema de maty taty Jerosalema. Ary izay sary zay de manao hoe mandalo amin'ny tany anankiray Jesosy de tsy miverina, mijanona kely amin'ny tany anankiray izy de mitoro ny filazany tsara de mikisaka. Zany hoe ny sary anehoan'ny filazantsara sinoptika an' Jesosy dia Jesosy mandalo, ary rehefa mandalo de zao manasitrana, rehefa mandalo de zao miasa, rehefa mandalo de zao mitaona ny olona handray ny filazantsara. De izay sary zay no asehon'ny Paoly koa hoe Paoly dia mitaona antsika manao hoe amin'iny fotoana andalovan'iny de zao fanararoatra iny mba hiovana, fanararoatra iny mba hibebahana, fanararoatra iny mba handraisana an' Jesosy. Indray mantsy mieritreritra ny kristianina manjehy ny anjo lava hoe ka eny mangatakandro amin'ny finoana za ve ka aloha fa za mbola tsy tapa-kevitra tao manao dekona eny anao aloha fa mbola amin'ny efa taona manaraka tao manao lolanka andraso aloha fa eny tao mahiditra sampana eny mbola bebe asa kely mbola hiteraka aloha eny mbola hitady vola aloha eny. Indraindray ny kristiana dia mangatakandro tahak'izay. Asehon'ny Paoly fa ho an'izay efa hiasan'ny tenin'Andriamanitra de fanararoatra ny fotoana, fanararoatra ny fotoana, ary amin'ny fotoana zay andrenesanao ny tenin'Andriamanitra ka inonao no ny herin'ny fahasoavana de tian'Andriamanitra ho ampiasaina ianao. Ny olona mandray ny fahasoavana sy ny finoana de ankehitriny, fa tsy hoe mandray ny finoana sy ny fahasoavana anao ankehitriny fa miasa amin'ny ho avy. Tsisy an'izany eo am-Baiboly. Ao anatin'ny Baiboly amin'ny fotoana inonao ankehitriny sy andraisanao ny fahasoavana ankehitriny de ankehitriny no hanararotanao na hanaovanao ny asa vanim-poana zay asain'Andriamanitra ataonao. Tsy hoe mandray ny filazantsara anao androany de miteny hoe eny nandray ny filazantsara tompo, nandray ny famelan-keloka azoko tsara mino anao Jesosy fa izao amin'ny efa taona manaraka vao hanompo anao. Tsisy an'izany, tsy mbola nisy olona nijoro vavolombelona an'izany hoe za tompoko de nijoro vavolombelona fa izao androany nandray an'i Jesosy fa izao afaka 10 taona vao nandraiky nanompo azy. Tsy nisy an'izany ao anaty Baiboly. Fa amin'ny fotoana andrenesanao ny antson'Andriamanitra, amin'ny fotoana ahatsapanao ny tenin'Andriamanitra ho marina eo amin'ny fiainanao vokatry ny fiasan'ny fanahy masina sy ny herin'ny fahasoavan'ny tompo de zao manasanao izy hanompo hiasa ho fiasana. Afaka malala mahereza aza fanompoana ny tompo, mahereza miaino ny tenin'Andriamanitra, mahereza mankatoy ny didin'Andriamanitra dia tanterao zay tiany ny tompo ataonao. Ivavakintsika tompo ao soranao zay fa ny finoana de ateraky ny teninao, ary ny finoana de fahasoavana, fa tsy ny herin'olombelona ny mahatonga anay mino fa ny fahasoavanao, ary ny fahasoavanao koa no mahatonga anay mahatapa-kevitra hanompo anao sy hatoky anao. Saotra tompo fa efa niantso anay ho amin'ny fahafahany ianao ka tonga mino anao zahay, ary efa nalahatra ao isan'ny zanakao, monina ao amin'ny fanjakanao ny isan'andronay.
dia mba ny fahasoavanao. Saotra Jesosy dia saotra koa ny am'izao fotoana omenao anay ahafahanay mivavaka sy misaotra no zay rehetra nomenao anay. Tianay ianao ka manambara aminay mandrakariva ny fahatsaranao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny toriana, amin'ny alalan'ny teny vakiana ary amin'ny fanambaranao ny tenanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ty anatiny, ka inonay fa ao aminao Jesosy ihany ny fiainana. Zao tontolo zao tsy manana fiainana tolotra anay fa ianao ihany manana fiainana. De mivavaka an'izay Jesosy, ataovy miorina amin'ny finoana, ataovy mazoto manompo anao. Aza velanao hifanjana, ampiandry ny asanao, ampandefitra ny asanao, fa na eo aza ny fahasarotan'ny fotoana, na eo ara ny fahasarotam-piainana, na eo aza ny fahasarotan'ny fifandraisana, de ataovy tamana ny fiainona ny teninao zahay, ataovy tamana ny fiainona ny sitraponao, ary ataovy mitoetra ty anatiny mandrakariva ny fahasoavanao Jesosy. Mitoera mandrakariva aminay tompo tsara. Amen.